zany dia orakoraka be mihitsy fahitana alakely zao ohatra toko misy orakoraka be amen manasana hitsangana re dao hisaotra ny tompontsika amin'ity maraina vaovao a amin'ity andro alatsinainy a amin'ity herinandro vaovao a dia avintsika miaraka amin'ny tompo ity asatrato ny tananao dia ndao hiara-nandra tanana hivavaka tsika eto ampovoan'ny tanànana Tananarivo a hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tiako ny lehilahy nandra tanana hivavaka eny tontolo eny ary amin'ity maraina ity no hiandradratsika an'Andriamanitra amin'izao herinandro vaovao zao mankasitraka manome voninahitra anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ity maraina vaovao ity misaotra ny amin'ny herinandro vaovao misaotra ny amin'ny tombonandro mbola omenao anay ny amin'ny fahasalamana ny tanjaka ny hery ny famindra-po tsy tapaka narotsaka ao tamin'ny fiainanay misaotra ny amin'iny herinandro lasa ray manontolo iny ny amin'ireo teny maro samihafa izay nalefanao ary marina tokoa ny teninao nambaranao hoe fa nandefa ny teniko a anasitrana azy sy anafaka milongo izay rehetra ny anjerany misaotra fa tonga fahamarinana teo amin'ny fiainanay ny teninao ary amin'ity maraina ity indray mbola tsy mety ny fonay Jesosy tsy tafandry tany amin'izay toerana misy anay izay fa tonga eto hitady anao androany ary eto amin'ity toerana ity no anandratanay ny fonay hibanjina sy hijery anao androany Andriamanitra satria ianao ilay niteny hoe mijerea ianareo ry firenena dia ho voavonjy ary amin'ity maraina ity indray eto izay manandra-tanana Jesosy satria ninninona naizanaiza toerana ka misy vavaka misandratra dia tsy maintsy misy hetsika Andriamanitra eo amin'ny toerana io ary misaotra amin'ity fotoana androany ity Andriamanitra manatrehana indray androany mamangiana eto amin'ity toerana ity aoka ianao fanamasina no ameno eto indray dia hitarika anay hifakahitanay aminao ao anatin'ny teninao mankasitraka ny amin'ny fitiavanao voninahitra tolotra eo anao amin'ny anaran'i Jesosy amen mazoa toerana tompoko tain'Andriamanitra tsika rehetra amin'ity maraina vaovao ity indray a iaonantsika amin'i Jesosy eto andao hijery tenin'Andriamanitra avy hatranytsika nomero hitako faraky amin'ny roapolo nomero hitako faraky amin'ny roapolo dia ny andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny ala tany tendrombohitra hory izy ka nahazo ny lalana mankany amin'ny ranomasina mena andidina ny tany Edoma dia kivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana ary ny teny nanometsiny an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana ny nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta izahay ho faty aty anefitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mahamono aminay na ny fanahinay itony mofomofo foana itony ary Jehovah dia nampandeha ny mena ranafo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny dia nahafatesana be ny olon'ny Israely dia nakeo amin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanoto izahay fa efa niteny nanometsiny any Jehovah sy ianao hifony amin'i Jehovah izahay mba hanisora ny mena rana aminay dia nifona ho an'ny olona Mosesy ary hoy Jehovah taminy manaova mena rana afo ka antony amin'ny hazo lava ary izay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany dia nanao mena rana varahany Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava ary izay olona voakaikitra ny mena rana ka nijery ilay mena rana varahana dia velona amen tsara be ny faran'le teny teo velona hono amen nisy fahafatesana ny korina atao fa izay nijery dia velona androany zany ny faran'ity fotoana ity a misy fahavelomana amen ninona tontolona endrika na fahafatesana zany androany ka mifanena amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy fahavelomana tsara ny faran'ity fotoana ity amen ary tiako ianao entanetana sady ao anatin'ny fonao hiandrandra androany eto Andriamanitra dia eto izy hiasa androany tsy mijery izy hoe inona ny zava-misy na inona ny zavatra mety mitranga na inona mety fahasarotana fa nefa rano dia misy fahavelomana hoy ny tenin'Andriamanitra teo rehefa niala tany an-tendrombohitra ora hono ny zanak'Israely dia nahazo ny lalany mankany amin'ny ranomasina mena anodidina ny tany Edoma dia kivy ny fanahin'ny olona ndraindray tokoa eo amin'ny fiainana misy zavatra mitranga tahaka an'izany
misy fotoana tsy hitanao zay ho raisina, tsy hitanao zay lalaka le, tsy hitanao hoe inona ny solution, inona ny zavatra décision tokony ho raisina androany, fa ketraka ianao dia kivy ianao eo anoloan'ny zava-misy. Dia ny zavatra nitranga zao, nentin'Andriamanitra ny zanak'Israely niala avy tany amin'ny tany Egypta. Dia rehefa niala tany dia efa faly ery aloha tamin'ilay andro voalohany nialana tany, hoe afaka tsika dia faly. Dia rehefa nandeha indray avy teo niampita ny ranomasina mena tafapita, dia orakora-piderana be hoe zay tsika vao tena afaka tanteraka. Fa inona ny zavatra nitranga? Rehefa teny an-dalana amin'izay ozy izy ny ten'Andriamanitra, dia rehefa namakivaky loha sa tany ahy avoana, dia kivy ny fanahin'ny olona. Hitanareo tsy hoe le vatany tena ny kivy, fa ny fanahy ny kivy. Ary io ny problema mila vahana androany. Aleloha. Rehefa ny fanahinao ny kivy dia tsy hitanao intsony aiza ny tany izoranao dia aiza ny lalaka lehanao. Eo indrindra ny tsy maintsy andradrantsika na tena antsika n'Andriamanitra. Sekoly Famahana olana androany, misy vahaolana avy amin'Andriamanitra ho aso anao. Ary ny vahaolana voalohany omen'Andriamanitra aloha dia izao, ny problème mara-panahy aloha ny tsy maintsy reglena. Aleloha. Kivy ny fanahin'ny olona. Rehefa kivy ozy izy ny fanahin'ny olona dia inona ny zavatra nitranga? Lasa amin'izay izy nitsangana dia nanome tsiny amin'ny Mosesy sy nanome tsiny an'Andriamanitra. Ny monimonina tamin'Andriamanitra izy ireo hoe fa maninona moa nentina ty izahay? Ohatr'izany mihitsy mpahazo antsika. Rehefa tonga ao anatin'ny fotoan-tsarotra izay ianao, dia lasa ny sainao hoe fa Andriamanitra tsy misy lalana hafa ankoatran'izao hitondrana anay. Fa maninona ny tsy maintsy tia ny zavatra tsy maintsy lalovana? Dia tonga amin'ny fanomezan-tsiny an'Andriamanitra. Ny zavatra mitranga eto dia izao, nentin'Andriamanitra ilay zanak'Israely. Misy dingana vaovao indray tiany hifankahitana amin'Andriamanitra, tian'Andriamanitra hifankahitana amin'ny olona iray teto androany. Ary io dingana io no tian'Andriamanitra hitondrana azy sy hitondrana anao androany. Andriamanitra manana zavatra voaomana ho aso anao. Amen. Raha misy problème dia efa misy solution efa voaomana mahelohany fotoana. Misy zavatra efa voaomana maheloha ao am-pon'Andriamanitra ho aso ho anao izao androany. Ary izay zavatra voaoman'Andriamanitra izay dia izao, sasy ianao mila mijoro, mitoetra mahatoky amin'izay hitondran'Andriamanitra. Le tantara eto dia ohatr'izao ilay zavatra nitranga. Rehefa tena nanome tsiny an'Andriamanitra zanak'Israely dia tezitr'Andriamanitra dia nalefana ozy izy le mena rana afo. Dia mena rana io zany misy pozina vao manaikitra indray mandeha izay voakatrika dia maty. Dia izao ny zavatra nitranga, feno eraky ny tombony zanak'Israely tena rakotra ny mena rana io. Dia tapitra voakaikitra ny olona rehetra, dia izay voakaikitra dia maty. Dia teo amin'izay ny zanak'Israely vao tonga saina hoe tena nahafatesana be ozy izy ny zanak'Israely. Teo vao tonga saina hoe noho ny amin'ny fanomezan-tsiny an'Andriamanitra nahatonga an'izao. Dia lasa zareo niantso an'i Mosesy dia hoe Mosesy hifony amin'Andriamanitra fa tena diso izay nanome tsiny anao sy nanome tsiny an'Andriamanitra. Fa mba teneno Andriamanitra hoe esory hiala aminay ny mena rana. Dia lasa Mosesy mivavaka. Valom-bavaka azo Mosesy dia izao, tsy niteny Andriamanitra hoe okey fa esorina ary ny mena rana rehetra, fa ozy izy tsy esorina amin'ny mena rana fa avelao eo, fa manangana mena rana varahana ataovy amin'ny tsangakazo, dia izay mijery an'io dia sitrana. Hitanao ohatr'izay mihitsy ilay Andriamanitra mitondra vahaolana eo amin'ny fiainantsika. Ndraitritsika mieritreritra hoe androany izao mifanahitainana misy eo aminao, mety marary ianao dia ozy izy ianao Jesosy isory ty fanahitainany ty androany, isory ty aretiny ty androany. Dia ozy izy Jesosy androany, tsy esorina ny aretina fa avelao eo, fa mibanjiny ianao mijery anahy fotsiny androany. Misy problème zao androany efa tsy hitanao hoe aiza intsony ny lalaka le. Fa ozy izy Jesosy androany, tsy esorina ny problème fa avelao eo ny problème, fa ianao mijery anahy fotsiny androany. Natsangana ozy izy le mena rana varahana, dia izay nijery an'io dia sitrana. Dia jerena tsara le sary. Etsy ianao zany misy mena rana manaikitra ato, fa tsy ianao mibanjina mijery le mena rana varahana. Dia ozy izy izay mijery dia sitrana. Le izy zany tsy any amin'ilay
eritseretinao amin'izay solution eritseretinao fa hamahana azy fa any amin'izay taridalana hitondran'Andriamanitra. Ary izay mahatsara antsika hoe tena tafiditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia mandray tenin'Andriamanitra ianao satria eo ambadika izay ny taridalana ho anao. Amen. Tao ambadika ilay taridalana ilay izy hoe jere fotsiny an'ity dia izay mijery dia sitrana. Tena tsiarovako fa nisy filma hitako izay ny mandeha momba ny tantara io dia izao. Nisy zazakely mbola kely dia mama nivoakaiko sy le mena rano. Dia efa tsy hitany intsony izay natao fa efa eo am-pialana aina ilay mamany. Dia izao no nataony. Mama jereo io jereo. Dia tsy tafatsaka intsony ilay mamany. Dia nalainy ny lohany dia nareniny dia nataony nijery an'ilay mena rano avarana dia vao tafajery tonga dia sitrany. Hitanao ilay izy izay hoe Andriamanitra misarika ny fijerintsika. Ary izay mihitsy ny tarihan'i Jesosy amintsika amin'izao. Andriamanitra mitarika amintsika ny solution amin'izao vaninandro faran'izao communion. Alleloia. Ianao mibanjina mijery an'Andriamanitra ny solution ninninona zavatra rehetra endrasana ho an'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra tsika hifantoka hijery hibanjina azy. Aza miondrika mijery problème. Aza miondrika mijery ny zavatsarotra lalovanao androany. Fa mety izay hitraka hibanjina hijery an'Andriamanitra. Fa ao anatin'izay fitodiantsika hibanjina hijery an'Andriamanitra izay dia ao ny lalana tafavoaka anao. Hitanao fa tarihan'Andriamanitra ao tsika amin'izao. Mamaky an'Andriamanitra reto tsy hamamy problème androany. Ary lesona omen'ny mpanompon'Andriamanitra dia hoe Andriamanitra tsy mifantoka amin'ny problème antsika. Fa Andriamanitra mifantoka amiko sy aminao. Problème mihitsy olana. Dia ohatr'izay mihitsy ilay sary hoe Andriamanitra vao tonga nanorina n'izao tontolo izao dia ozy izy tsy mifantoka tao amin'ilay maizina izy. Hoe aizina nanarina ny tany fa tsy mifantoka tao amin'ilay aizina izy fa inona no nijereny? Misy mazava ao anatin'io aizin'io. Alleloia. Ka androany izao aza mifantoka amin'ny zava-misy koa ianao. Amen. Aza mifantoka amin'ny zavatra misy ny zavatra mety sarotra lalovana androany fa mifatoa any amin'Andriamanitra ianao. Solution voalohany meny Jesosy antsika androany izay. Izy tsy mifantoka amin'ny problème antsika fa mifantoka amintsika. Ary mamaky azy tsy hanala ny problème eo amintsika fa maika izy hitantsika hifantoka iombona aminy. Amen. Ovay ny fomba fijery manomboka androany. Ninninona zavatra atrehanao izany izao dia aza mijery an'io zava-misy io fa mijery an'Andriamanitra. Amen. Aza mieritseritra rehefa mivoaka eto hitady mpanompon'Andriamanitra izy ianao fa mifantoa mijery an'i Jesosy. Marina be reto ny zavatra nitarihan'i Jesosy. Hoy Jesosy, ianao raha mivavaka mandehana miditra ao amin'ny efitranonao mangingina fa ny rainao izay miaino anao ao mangingina hozy izy ny hamaly anao. Tiany Jesosy mihitsy izany hoe ao anatin'ilay fotoana hitokananao hitetiavanao azy himpanjinanao azy eo ny hamaliny anao. Fa mamaky antsika mantsy izao izay mihitsy ny olombelona maika hahita zavatra mivaingana eo amin'ny fiainana dia ohatra hoe misy olona eo izao dia efa mieritreritra ianao hoe tena ianona izao ny solution raha vao mivoaka eto dia hanantona n'iny olona iny. Ndana manantona mitady an'i Jesosy fotsiny androany. Izay ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko sy andrasany aminao. Dia jerenao tsara ilay zavatra nitranga. Ny zanak'Israely tsy mitondra vavaka Andriamanitra esory reto mena rano reto. Fa ozy izy Andriamanitra tsy esorina amin'ny mena rano fa avelao eo. Avelao anaikitra ihany. Satria maninona amin'ny fotoana anesorana ny mena rano io dia ny zavatra hitranga fifatoanao tsy ho any amin'Andriamanitra. Tsy ho any amin'Andriamanitra fifatoanao. Ary izay no natonga azy ny teny hoe tsy esorina mena rano. Alleloia. Ny zavatra mitranga dia izao. Navelan'Andriamanitra ho ilay mena rano. Navelany hiparitaka eo amin'ny tobon'ny zanak'Israely ihany. Rehefa miparitaka teo mbola nanaikitra. Fa izay nanaiky taridalana velona. Izay tsy nanaiky maty. Fanontaniana. Inona ny ifandraisan'ilay mena rana afo manaikitra sy ny mena rana varana natsangana? Tsisy antidote tany amin'ilay mena rana natsangana hoe ty zavatra sotroina. Ary izay tsy mampety an'ilay menaka rano. Fa ianao mifantoka any amin'Andriamanitra
sisy antidote tany amin'le mijery fa fifatohana amin'Andriamanitra le izy. Dia zao ny zavatra mitrango, vao mijery ianao dia sitrana. Dia hozy izy Andriamanitra hoe avelao hiparitaka eo ireo menarana hafa ireo. Satria amin'ny fotoana mahita an'io ny olona dia tsy maintsy hitady an'Andriamanitra. Avelan'Andriamanitra hitranga amin'ny problème eo amin'ny fiainantsika mba hahatonga antsika hifantoka hijery anazy. Fa sainy ity kristianina milamina be tsisy problème. Anadino an'Andriamanitra vetivety izany olona izany. Ianao moa tsy mahita an'izao? Amin'ny fotoana anankiray ianao mandalo problème mafy dia mivavaka ianao dia mivahy iny. Dia faly ianao, alleloia, misaotra Jesosy. Vao tonga rapitsy misy hafa problème mitranga indray. Avelan'Andriamanitra mihitsy ny menarana ao. Alleloia. Satria avelan'Andriamanitra ny problème hitranga. Fa amin'ny fotoana naroviana misy problème mitranga dia ianao mitodika mitady an'Andriamanitra foana. Alleloia. Tehaka mafy ianao an'Andriamanitra. Satria ianao ilay misafidy hitady azy amin'ny fotoana rehetra. Amen. Ary zao, hozy izy Andriamanitra, tsy esorina amin'ny menarana. Fa amin'ny fotoana, raha vao esorina amin'ny menarana dia hivadika mafo ireo olona ireo. Hitanao? Jereo tsara ny sary ny tantara ny tranga. Rehefa nandeha ny zanak'Israely. Antaona jerentsika ny Exodus toko 9. Exodus toko 9. Dia ny 11. Dia maka zavatra anankiray amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny fotoana rehefa niteny Andriamanitra niteny tamin'ny zanak'Israely dia niteny tamin'ny Mosesy izy hoe andana teneny Farao, avoay ny zanako, andeha hanompo any an'hevitra. Dia hozy izy Andriamanitra hoe hisy loza ho avy eto amin'ity firenena ity rehefa tsy avoakanao ny zanako. Dia lasa Mosesy nandeha nakany. Dia tamin'ny fotoana anankiray dia hozy izy Andriamanitra hoe alefako ny sahona ameno ny tany Egypta rehetrarehetra. Dia nahatrany amin'ny lapan'ny Farao hatrany ambony fandriana rehetrarehetra feno sahona. Dia rehefa feno dia tena teo amin'izay Farao ny eritreritra dia hozy izy mantsy Mosesy. Mosesy ndana hifony amin'Andriamanitra ataovy esoriny ny sahona. Dia lasa Mosesy nandeha tany amin'Andriamanitra mifona dia ny 11 dia hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa noho ny hitan'ny Farao fa nisy iainana dia nanamafy ny fony izy ka tsy mba niaino azy mirahalahy dia araka izay efa nolazainy Jehova. Hitanao ohatra izay mihitsy ilay izy. Efa hitan'Andriamanitra io lesona io hoe reto tsy maintsy ohatran'ny Farao efa rany reto. Fa raha vao esoriny menarana dia mafo eo. Tonga ny sahona dia hozy izy Farao ndana mba hifony sy Mosesy asaovy esoriny reto sahona reto. Dia lasa Mosesy mifona dia nesorina ny sahona. Dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra fa noho ny hitan'ny Farao fa nanomboka nisy iainana dia nanamafy ny fony izy. Hitanao ohatra izay mihitsy ilay izy. Raha vao mamaika anao tonga dia anaisitra ireo zavatra sarotra eo amin'ny fiainanao. Afaka iny rehefa avy eo mafo ianao. Tsy mety hitodika amin'Andriamanitra anaiky an'Andriamanitra izany ny olombelona. Dia jereo fa niverina foana io problème io. Tonga ny manaraka, tonga moka dia ohatr'izay ihany. Tonga ny lalitra, ohatr'izay ihany. Dia atao ny jerentsika eo amin'ny 15 amin'io Exodus toko 9. Ary hoy Mosesy, indro zao hiala eto aminao. Hangataka ny Jehova mba hialan'ny lalitra amin'ny Farao sy ny mpanompony ary ny vahoaka rapitso. Vahoaka kosa tsy hamitaka intsony ny Farao ka tsy handefa ny olona hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova. Eo amin'ny 19 kanjo Farao nanamafy ny fony indray tamin'izany ka tsy nandefa ny olona. Hitanao, voafitaka foana Andriamanitra. Ny olona no miteny hoe aoka tsy hamitaka intsony ny Farao fa rehefa afaka ireo dia aloha izay mba handeha amin'izay. Ohatr'izay mihitsy Andriamanitra voafitaka izy amin'ny fotoana vao esorina ilay zavatsarotra
dia mivadika le olombelona. Tsy tian'Andriamanitra zasy ianao farao. Aleloia. Tsy tian'Andriamanitra tsika sy ianao tahaka ny farao, dia ho mafy fo fa ny fotoana anankiray hanesorana ny zavatsarotra eo amin'ny fiainantsika dia izay foana fa mafisam-pony ao ambadika io. Dia hozy izy Andriamanitra izao, tiako ianao hiankina amiko amin'ny fotoana rehetra. Amen. Tiako ianao hiankina amiko. Dia izao amin'ny fotoana tsy esorina ny zavatsarotra, tsy esorina ny problème, avy ianao hipetraka ireo. Aleloia. Fa izao izay rehetra mifantoka mijery an'i Jesosy tsy mahakasika anao io. Hainao tsara ny tantara. Azoko an-tsaina mihitsy ny sujet de prière ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego talohan'ny nanim-pazana azy tao anaty afo. Ny sujet de prière izy telo lahy dia azoko antoka fa izao, Andriamanitra, ataovy mba miova hevitra amin'ny mpanjaka tsy hanipy anay eo. Tsy te hiatrika le afo. Dia hozy izy Andriamanitra, vao maika hafanaina ny afo. Aleloia. Ary tsy maintsy atsipy ao nareo. Fa izao tsy hakasika anareo ny afo. Aleloia. Hitanao amin'izay izy, Andriamanitra zany tsy maika hanafaka anao anatin'ny zavatsarotra mety mahamay izany, fa izy maika hitanao hiankina aminy. Aleloia. Maika hitantsika sy ianao Andriamanitra hoe tena ninona zavatra mitranga sy miseho, za tsy miala aminao zany Jesosy. Za mifikitra aminao hatramin'ny farany ary za matoky anao hatramin'ny farany. Zany no andrasan'Andriamanitra. Marina le izy tena raha manofo ty nofontsika ty, dia mamaika an'ity nofo ty miala ao anatin'ny zavatsarotra foana dia milamina. Hitanao ohatra le farao no nisy ainana ozy izy. Le nofo zany mitady zavatra azahoana aina. Dia izay no mampamaika azy. Fa izao alay fisaritsaina anie izao Paul apôstôly, araka ny tenin'Andriamanitra, ndao jerentsika ny Korintianina faharotoko faharoa ambin'ny folo. Korintianina faharotoko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fandrao irehareha noho ny abetsaky ny fanambarana, dia nasiana tsilo tamin'ny nofo dia iraka Satana hamely ahy. Fandrao irehareha aho. Izany nangatahako intelo tamin'ny Tompo mba elan'izany amiko, nefa hoy izy tamiko, ampy anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Amen. Hitanao, izay mihitsy le nofo. Paul apôstôly zany io tao anatin'ny aretina nahazo azy dia nivavaka hoe fa nahoana kosa moa Andriamanitra, zany fahafantaran'ny olona mpitory filazantsara, mpanao miracle tsy roa izay marary mifanena sitrana. Fa rehefa toriko amin'ny marary dia maninona tsy isitranina, dia esory amin'ny nofoko ty satria marary. Fa hozy izy Andriamanitra, tsy esorina ny aretina. Aleloia. Tsy esorina ny aretina fa ny fahasoavako dia ampy ho anao. Azakaiky ianao raha mety mahita, misy olona mety hoe mivavaka voan'ny kansera dia sitrany, fa misy mpanompon'Andriamanitra voan'ny kansera maty. Satria Andriamanitra mihitsy mahita le izy hoe ty olona ty mampety azy io, satria vao maika izy mifikitra mafy amiko ao ambadika io. Dia izay no nataon'Andriamanitra tamin'ny Paoly, tsy maninona fa avelao ny aretina, aza mifantoka ny fampitohy ianao aty amiko. Dia jereo fa ino tsy ho aretina io no nahafaty amin'ny Paul apôstôly, fa maty martyr izy. Zany Andriamanitra zany mahafantatra mihitsy ny antiako ianao tena miankina amiko, mifantoka amiko amin'ny fotoana rehetra, tsy mifantoka amin'ny zava-misy. Dia jereo koa ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, hainao tsara ny tantaran'i Jesosy. Rehefa tonga tao amin'ny tendrombohitra ny vavaka Jesosy talohan'ny samborana azy, dia niantsony apôstôly izy avitsika hivavaka. Dia rehefa nivavaka izy tamin'iny alina iny, dia inona zavatra nitranga ny vavaka nataony? Raha esory amiko ity, kapoaka ity, le nofo aloha zany te hiala ao anatin'ilay zavatsarotra, nefa tsy ny sitrapoko natao fa ny anao. Amen. Zay ny olombelona dia zay ny nofo te hiala ao anatin'ilay fotoatsarotra.
ao anatin'le zavatsarotra foana fa Andriamanitra tia hita antsika tena iombona aminy, ifandray aminy, tena ifantoka aminy amin'ny fotoana rehetra. Zay no andrasan'Andriamanitra amintsika ary zao. Zay mahatonga hoe ao ambadika ity fotoana ity misy fahavelomana satria mifanena mifankahita amin'Andriamanitra ianao. Amen. Andriamanitra tsy mainka hanaisotra ireo zavatsarotra eo amin'ny fiainantsika. Dia jereo fa rehefa mitoy io tantara zanak'Israely io ndao jerentsika ny Exodosy 7:20. Exodosy 7:20. Dia ny andininy 7:20. Dia zao ilay tantara zanak'Israely tao. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izao maniraka anjely eo alohanao, hiaro anao any an-dalana sy hitondra anao ho any amin'ny fitoerana izay namboariko. Mitandrema eo anatrehany ka meno ny feony, ary aza mampatezitra azy fa tsy hamela ny fahotanareo izy, fa ny anarako no ao aminy. Fa raha iain'ny feony tokoa ianao ka anao izay rehetra lazaiko, dia ho fahavalonao sy ho rafinao. Amen. Dia drasy fa ao aoriana kely ao dia zao ny ambaran'ny ten'Andriamanitra. Tsy ho amin'ny indray taona ozy izy ny androahako ny fahavalo rehetra eo anoloanao. Tsy ndray maka no androahako ny fahavalo rehetra eo anoloanao, fa tsy kelikely no hanesorako azy. Hitanao, zanak'Israely zany mieritreritra hoe efa tafiditra ao amin'ny tany Kanana. Ohatra mampatsiara zany le hira le hoe hiditra ao amin'ny tany Kanana, dia ozy izy le hira ndry Rasolitra be hoe ary toa misy olona kay le tany nampanantenaina. Zareo niditra ny heritreritra tonga dia hoe amatana sy te mahafinaritra be tonga dia efa milamina. Fa niditra dia nahita hoe hoay, ay efa misy olona le tany nampanantenain'Andriamanitra, ary ny olona miambina ao aza ozy izy mbola maninona rapeto menakavo miandro eo bavahady. Ohatra ny fahadisom-panantenana zany, tsy marina raha ve no ny tenenin'Andriamanitra, fa ka Andriamanitra ny teny hoe tany Kanana efa misy miaramila rezimanta be miandry anao, fa izy nanantena hoe andova tany Kanana milamina be. Dia ohatrany tsy mintsony izay lazain'Andriamanitra. Ndraindray tsika mieritreritra an'izany, ohatra mieritreritra ianao hoe ohatrany tokony hoe vao manolo tena androany mandray Jesosy dia milamina be ny fiainana. Ohatrany tokony hoe tonga dia mivady daholo ny problème rehetrarehetra, fa ozy izy le tenin'Andriamanitra, tsy indray mandeha no androahako azy, fa tsy kelikely no hanesorako azy eo aminareo. Tsika ndraindray ohatra mieritreritra zany hoe tonga dia milamina zavatra rehetra, tsisy problème intsony, misosa be ny fiainana. Nadino an'Andriamanitra izay olona izay amin'ny andro iray. Ary izay mahatonga an'Andriamanitra miteny, tsy esorina ndray miala ireo, fa aloha esorina tsy kelikely. Kazakaga ozy ary ndraindray ianao mahita hoe androany misy problème mivady, tonga indray raha-pitsy misy ray miditra, satria maninona tsy ndray maka ny hanesoran'Andriamanitra azy io mba ho tanteraka ny fekinanao aminy. Aleloia. Mba ho tanteraka ny fekinantsika amin'Andriamanitra, ary mba hatonga an'Andriamanitra azo sehatra hiasa eo amin'ny fiainantsika. Ozy teo hoe tsisy ifandraisana. Ny solution nomen'Andriamanitra sy ny zava-misy. Tsy hita zay ifandraisana mena rana varahana sy ny mena rana afo. Fa ianao ve mahita o tsy mahita hoe ohatr'izany koa ny zavatra nampanaovan'Andriamanitra? Inona moa ny ifandraisany hoe Josoa sy ny miaramila lasa nidina eny amin'ny tany mandeha niady, dia Mosesy eny an-tendrombohitra manangan-tanana. Mitsangana ny tana Mosesy dia mandresy Josoa sy ny miaramila, vao milatsaka ny tana Mosesy dia resy zareo. Tsisy ifandraisany le izy. Fa zao Andriamanitra miditra ao anatiny tranga tahaka an'izany, dia ny fanekenao taridalana. Fa saino zao reraka Mosesy dia ndao rangaha tory mantsy ny Arona sy Ory ery an-tendrombohitra, ndao aloha atory fa raha-pitsy mihaino izay vaovao ry Josoa, maty ringana tany ry Josoa rehetrarehetra.
fa tsy namotsitra izy hatramin'ny farany dia ozy izy ora sy aro anao hoe ndoaka vato nalasaka ny vato dia natoanana teo ny tana amin'ny Mosesy mandraparaina ny andro nandresy Josoa ny miaramila ohatr'izay mihitsy le solution omen'Andriamanitra ao ambadika izay taridalana omena ka androany izay taridalana omen'Andriamanitra anao dia raiso izy androany amen raiso fa ao ambadika izay ny solution ho asy ho anao ny fanekentsika izay rehetra fitarihan'Andriamanitra izay ny tsara indrindra ny zavatra nitranga manaraka dia izao hoe problème mila vahana mela ao anaty fimonomonomana amen io navoan'ny zanak'Israely teto ny fototra le menarana afo dia noho ny zanak'Israely ny monomonina tamin'Andriamanitra io ny tena sorsan'le menarana afo tadidio fa zao amin'ny fotoana ianao tsy misaotra an'Andriamanitra mivavaka manoloana ny zava-misy dia tadidio fa misy menarana manaikitra ao izay vao monomonina ianao dia misy menarana tonga anaikitra ao izay dia izany mahatonga an'Andriamanitra hisarika antsika hoe mela ao anaty fimonomonomana fanontaniana firy amintsika tonga eto ndrasy tsy tehaniko mafy mivavaka ho any jirama fa tsy mimonomonina azonao hoe tantarak'elinareo any aminay indray mandeha adiny 2 isan-kerinandro amin'ny alina mandeha ny rano dia teo any nanomboka ny saina dia zay Andriamanitra fangamotsy vitanao manova n'ity situation ity fa nahoana ny dia monomonina dia zavy izany hitovy laharana amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra monomonina tsirama tsy mamely makatsy makareo dia tsaroko ny tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Exodosy dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra rehefa tena nitaraina ny zanak'Israely dia ozy izy Andriamanitra efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy hidina zao dia ozy hoe Jesosy raha zarery raha mivavaka amin'ity alina ity hoe Jesosy fonjeo jirama dia fantatro fa hiasy ianao Andriamanitra satria misy fitaraina natafakatra eo anatrehan'Andriamanitra manomboka atrao no vai sujet de prière anao alleluia atao hivavaka ho any jirama alleluia mba hiasa Andriamanitra fa rehefa feno ny fitarainanao dia midin'Andriamanitra alleluia fa tsika ny problème dia ozy hoe menomenina manoloana ny zava-misy dia mandeha eny an-dalana dia mahita bidon milahatra be dia be dia mivavaka Jesosy mijaly eny le vahoaka malagasy dia nahen'olona ny tantara dia ozy izy lasa asanay manokana ny filaharana rano satria amin'ny 4 sasany maraina mivoaka mandahatra bidon amin'ny 9 sasany andeha hiainga hiasa zay vao feno le bidon dia ozy hoe zany ny fahorian'ny olona tompo fambavojeo malagasy mba jereo anatin'ny fahoriana izay lalovany ankehitriny ka rehefa tonga ianao tsy ny monomonina manoloana ny zava-misy dia midin'Andriamanitra maneho aminao fa mbola miasa izy amen fahatelo zavatra mila vahana dia izao hoe Andriamanitra nanangana n'ilay menarana varahana nasaina nataon'ny Mosesy atsakanozy izy le menarana varahana dia izay mijery an'io dia sitrana dia jerenareo amin'izay zavatra nitranga tao aorianan'io rehefa tonga ny fotoana sitrany zareo dia afaka ny findratoby amin'izay niala teo amin'le toby feno menarana lasa nandeha mbola nilanjalanjaindry zareo teny le menarana varahana netiny dia nilanjalanjainy netiny teny an-dalana teny ary ny tena zava-doza mpanjaka faharotoko 20 ny andininy fahefatra mpanjaka faharotoko 20 ny andininy fahefatra amin'ny anaran'i Jesosy izy no nandrava ny fitoerana avo sy namakivaky ny tsangabato tsampy sy ny kapa ny aserahany ary nanorotoro ny menarana varahana izay nataon'ny Mosesy fa ny zanak'Israely efa nandoro ditika azo manitra tamin'iny hatramin'izany andro izany azy
ary ny anarany nataony hoe neostan. Alleluia. Dia misy parenthèse kely hoe ilay varahana. Zava-doza satria maninona? Ny zavatra omen'Andriamanitra anao, fitahiana omen'Andriamanitra anao lasa sampy. Nalainy zanak'Israely amin'izay le le varahana menarana varahana, dia lanjalandrainy zareo teny any tobo teny, dia nomeny anarana hoe neostan, lasa Andriamanitra le izy. Dia netiny zareo nanaraka azy tamin'ny tanina lehany rehetrarehetra. Hitanao ny problème. Izay mahatonga an'Andriamanitra hoe tsy tiany olona hoe tonga dia araraka amin'ny fahasoavana ny fitahiana eo amin'ny fiainany satria ampiodina azy hiala amin'Andriamanitra iny. Tsy ato izay olona izay. Aza avela ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavany atobany eo amin'ny fiainanao ny atonga anao hiodina hiala amin'Andriamanitra. Aza avela izay rehetra zavatra omen'Andriamanitra fahatsarany, iny ny ampialanao amin'ny fitiavana. Fa atao voamaika mampifikitra anao. Nalainy ny zanak'Israely izy dia netiny dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra teto hoe ataony fandoroana didikazo manitra, dia lasa Andriamanitra le izy. Dia zavatra nitranga eto amin'ny mpanjaka faharoa toko 12 ty, dia maninona? Nitsanga ny Hezekia mpanjaka. Dia hozy izy tenin'Andriamanitra io Hezekia mpanjaka io nandeha tamin'ny fony teo anatrehan'Andriamanitra. Dia jerenareo hoe rehefa vakiny ty tenin'Andriamanitra ty, ohatran'ny Mosesy zany ny fototsy le faharatsiana tany aloha, le nanangana an'ilay menarana varahana, raha vakina le teny, nefa tsy Mosesy le izy. Zao le zavatra nitranga. Tranga ny Hezekia dia hozy izy hoe ravana daholo ny sampy eto amin'ny firenena, dia nitorotorono ny potipotehany le menarana varahana. Misy zavatra amin'ny fotoana asain'Andriamanitra hatsangana, dia misy zavatra avy eo asainy ravana. Le zavatra natsangany le menarana varahana ho amina saison iray ihany nasain'Andriamanitra nanaovana azy. Ho amina saison anankiray manoloana ny tranganisy menarana hafa nanaikitra, dia teo ihany dia tokony tapitra teo le izy. Ny zava-misy zany tokony izao, vao niala teo Mosesy dia mipotehana le menarana varahana. Fa mbola nilanjalanjainy zareo netiny tonga hatrany amin'ny tany Kanana. Dia efa mpanjaka firy ny sesy teo ariny Hezekia vao tonga asany hoe potehany ty fa ty fototry ny faharatsiana eto amin'ny firenena. Indraindray misy zavatra ohatr'izany miampita. Avy any amin'ny dadabe andry dadabe avy any dia mbola miampita aty amin'ny taranakariana vao hita hoe ty fototry ny malheur rehetra. Any le izy voarava. Fa misy fanapa-kevitra tsy ny raisina ara-potoana. Fa raha ny tokony ho izy zany ny zavatra natao Mosesy, vao vita le izy niala teo amin'le toerana nitobindry zareo, tsisy tsony ny menarana hafa, dia nipotehana le izy satria lasa sampy. Misy zavatra indraindray tondran'Andriamanitra dia izao, iny no mahatonga anao hiodina hiala aminy. Tsy haitsika tsara ny tantara zanak'Israely vao mivoaka le tany Egypta dia naninona? Nomen'Andriamanitra faveur zareo hoe nidana. Mangatahany amin'ny Egyptianina rehetrarehetra, mangatah firavaka sarobidy sy ny volamena. Dia rehefa lasa zareo dia hozy izy tenin'Andriamanitra fona Egypta, satria ny stock d'or tao amin'ny banque centrale tany Egypta lasan'ny Israely. Fa rehefa netiny le izy dia inona no nitranga? Navadika an'ireo omby kely volamena dia lasa sampy. Dia hitanao le fitahiana fampahitapy ty ny elandry zareo avy tany amin'ny tany Egypta, natsanga no sampy indray solon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Ny zavatra omen'Andriamanitra atsika dia matetika io ihany no idianantsika aminy, anadonoantsika azy. Ary izany no tian'Andriamanitra hovaina manomboka androany. Izany no tian'Andriamanitra tena hoe esorina eo amin'ny fiainantsika manomboka androany. Ary ity no tena gravy tao anatin'le izy. Nalaindry zareo le izy dia nataony sampy, dia nekofany. Dia nekofandry zareo le izy. Dia inona nefa ny zavatra mitranga? Raha mifahafantarantsika n'io menarana varahana io dia tandindony inona? Jesosy sy ny hazo fijaliana. Tandindony Jesosy sy ny hazo fijaliana dia hoe izay mijery an'io dia sitrana voavonjy. Dia hozy izy ny tenin'i Jesosy eo amin'ny filazantsara ny Jaona toko 7. Andao ny jerentsika ny Jaona toko 7.
ka ny andininy fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tahaka ny nanandratan'ny Mosesy ny menarana tany anefitra ny tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Hozy Jesosy ohatra le nanandrata Mosesy le menarana varana iny dia izay nijery dia voavonjy dia ohatra izany koa ny hanandratana ny zanak'olona hozy izy. Hitanao ny problema izy ny lozika zany napetraka Andriamanitra dia tokony izao tandindona le menarana varana tsy ho lasa sampy tsy ekofana fa rahatr'izay rehefa tonga Jesosy miantony amin'ny hazo fijaliana vao tokony natao enkofana. Lasa alohan'ny fotoana prématuré le fekofany zanak'Israely dia tsy ao anatin'le calendrier an'Andriamanitra, tsy ao anatin'le programme an'Andriamanitra hoe ho avy ny fotoana fa mbola tandindon'le rahatr'izay ty izay mijery dia voavonjy. Dia hozy izy ten'Andriamanitra tahaka le nanandratana Mosesy le menarana tany anefitra no hanandratana ny zanak'olona. Dia hozy izy mba aninona tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Neritseredy zanak'Israely zany hoe ao ambadiky ny ekofana amin'ity menarana varany ity dia izy fiainana hivoaka ho andry zareo, nefa fahafatesana ny tao ambadiky io. Fa rehefa tonga Jesosy, aleloia, dia hozy izy Jesosy hoe izay rehetra mijery anahy dia tsy very, manana fiainana mandrakizay. Aleloia. Zany nisy sarian'i Jesosy itsika amin'izao vaninandro izao, mimpanjiana mijerevany Jesosy ianao ao anatin'ny zavatra rehetra lalovanao fa izay mijery azy voavonjy, izay mijery azy manana fiainana mandrakizay, misy fiainana voahomana ho asoanao ao ambadik'izay nataon'i Jesosy. Mba saininao fa Jesosy ny antony teo amin'ny hazo fijaliana, zasy ianao androany ny voavonjy. Aleloia. 420 taona lasa Jesosy ny antona teo fa androany zasy ianao ny voavonjy. Dia tiany Jesosy ny fifatoantsika hoe ho any aminy amin'ny fotoana rehetra, tsy hibanjina ninninina. Ny fiekofantsika tian'Andriamanitra ho any aminy. Aleloia. Tian'Andriamanitra ho any aminy fiekofantsika rehetra fa tsy ho any amin'izay rehetra fitahiana no omeny atsika. Problème ne voanambara voaingana tety matetika ilay zavatra hitahian'Andriamanitra omeny atsika dia lasa any ny fiekofantsika. Tahian'Andriamanitra no mahazavatra tsara tareo amin'ny fiainana dia saro-piara ianao amin'iny hoe anaty dia omenao ny fiekofanao ilay izy, nefa ny tsy any fa ny tokony omentsika ny fiekofantsika le source nanome atsika ny zavatra rehetra. Dia hozy izy le tenin'Andriamanitra teo hoe le solution nomen'Andriamanitra ny zareo lasa Andriamanitra. Manomboka androantsika manova ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, manaisitra ireo tontolo rehetra mety maka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy ny zavatra omeny atsika androany, tsy ny fitahiana, ny vahaolana, ny fanafahana, ny zavatra tsara rehetra omen'Andriamanitra inona ampiodina atsika hiala aminy. Fa ataovy azo antoka hoe ninninona zavatra rehetra omen'Andriamanitra sy atobany eo aminao dia ataovy azo antoka hoe miverina ianao manatitra ny fiekofanao eo amin'ny rery any. Amen. Fitiniko zavatra telo ny voambara teto. Voalohany, esory eo amin'ny fiainantsika fifatohana ao anatin'ny zavamisy fa mimpanjina an'Andriamanitra. Faharoa, mialao ao anatin'ny fimonomonomana misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary fahatelo, esory izay rehetra mety maka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, izay maka endrika menarana varahana ka omentsika ny fiekofantsika dia esory zany. Saro-piaro Jesosy amintsika, saro-piaro Jesosy amin'ny fitiavany atsika, saro-piaro Jesosy amin'ny toerana misy azy eo amin'ny fiainantsika. Manasanao hitsangana andao avadikitsika vavaka izany androany. Ndao anatona an' Jesosy tsika amin'ity fotoana androany ity dia mangatava famindrapo aminy androany hoe hifonanay ny andro lasa rehetra Andriamanitra,
izay mety ny monomonomanay tao anatin'ny fotoatsarotra, izay mety tena hoe nanomezanay tsiny ianao tao anatin'ny zavatra mety ny lalovanay. Fandroany hibanjina anao izay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ity fotoana amanginao anay ity androany. Fa mila miova tokoa izay eo amin'ny fiarahanay aminao. Mamindra fo tamin'ireo fotoana rehetra satria indraindray tokoa ny rehefa tonga ao anatin'ny fanaintainana izay ao anatin'ny aretina dia mety tafateny indraindray manao hoe fa aiza Andriamanitra, nahoana izy tsy miasa tsy manasitrana. Rehefa tonga ao anatin'ny fotoatsarotra izay tahaka ny zanak'Israely dia mivavaka hoe aiza ny famonjeny Jehovah hatramin'izay izay nataony tamin'ny razanay. Maninona izy tsy miasa ankehitriny. Hifonanay aminao ireo fotoana rehetra. Ireo fotoana rehetra ny monomonomanay, nanomezanay tsiny ianao Andriamanitra teo amin'ny fiainanay. Hifonanay aminao ireo fotoana rehetra tena hoe niodinanay taminao ka mety nahatonga ny fatizeranao teo aminay. Mamindra fo Andriamanitra, mamela heloka ianao androany. Fandretra izay amin'ity fotoana androany ity, miova eo amin'ny fanatrehanao izay ka miova miala ao anatin'ireo tontolo rehetra tsy araka ny sitraponao. Misaotra Jesosy. Amen. Vavaka faharoa dia andao tsika amin'ity fotoana ity araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe hovainy fijerinao manomboka androany. Mimpanjina ny Jesosy fa aza mijery ny zava-misy. Mimpanjina azy dia mifantohany aminy androany. Aza omena zavatra hafa ny fifantohanao fa omeo an' Jesosy. Ndao vavaka tsika amin'ity fotoana ity dia teneny Jesosy androany. Ny masoko mifantoka mibanjina mijery anao androany. Misaotra ray, misaotra fanamasina. Misaotra anao le manitsy ny fomba fijerinay manomboka androany. Fa matetika izay tafalatsaka ao anatin'ny zavatra tahaka an'izany rehefa tena ao anatin'ny problema mafy dia mifantoka mijery ny zava-misy izay. Nefa ianao misarika ny fijerinay Andriamanitra hahatonga anay hibanjina hijery anao ao anatin'ny zava-misy, ao anatin'ny fotoatsarotra. Mamily ny fomba fijerinay mba hifantoka any aminao. Ary izany no mahatonga anao misaro-piaro dia mbola mampianatra anay foana mandrakakehitry Jesosy. Manitsy anay mba tena hanana fiombonana tsara aminao izay. Hoetra izay Andriamanitra manomboka androany. Mba tena hiorina ny fiombonanay, ny communion anay aminao Andriamanitra. Ary tena hijery sy hibanjina anao izay amin'ny fotoana rehetra. Tsy hibanjina ninninona na mety solution hafa fa ho any aminao ny fijerinay. Misaotra indrindra Andriamanitra. Mankasitraka ny amin'ny fitiavanao voninahitra tolotra ho anao aminaran'i Jesosy. Amen. Fahatelo farany. Ndao hoe tsika ny momba antsika rehetra iakohaka eo anatrehany androany. Amen. Tena tsy omentsika ny hafa ny fiankohofantsika fa ho an'i Jesosy rery ihany. Andao esorina izay tontolo rehetra mety maka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Misaotra Jesosy ndreto izay manatona androany. Tsy omenay ny toeranao izany tsony eo amin'ny fiainanay Jesosy. Fa ianao no rehetra aminay. Ianao no ilainay isan'andro. Ianao no irin'ny fonay isan'andro. Ianao no antenainay. Ianao Jesosy ny rehetra aminay. Ary tsy manana hafa ianterana akoatra anao izay. Ny fiankofanay tsy omenay ny hafa Jesosy. Tsy omenay izay mety fitahinao, izay fahasoavanao, izay zavatra rehetra atobaka ao amin'ny fiainanay. Tsy ho anno ny fiankofanay fa ho ainy aminao rery. Mandrakizay. Misaotra ny amin'ny fitarianao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ity fotoana ity. Misaotra ny amin'ny teny mbola velarinao eo amin'ny fiainanay. Misaotra fa ianao ilay manitsy sy mananatra manoro anay mba hahatonga anay tena handeha amin'ilay programa tsara endrasanao. Aterina ho anao ny voninahitra mandrakizay, ho anao ny fankasitrahana. Misaotra Jesosy. Voninahitra kosa ho anao rery mandrakizay. Ary ny teny izay nambaranao araka ny nambaranao hoe tsy verina amiko foana ny teniko raha tsy nahatanteraka izay nanirana azy. Mba hatanteraka izay programanao eo amin'ny fiainany tsiraray avy ny teny amin'ity androandroany ity voninahitra ao. Ho anao ny fankasitrahana, ho anao ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy Zanaka fanamasina. Amen. Tehaka mafitsika ho an'i Jesosy. Aleloia. Dia dao handray ny mpanompon'Andriamanitra tsika. Asio tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Tena ataovy mafy tsara ho an'ny tompo. Mazao toerana vetivety avy hatrantsika dia hanao fanatitra ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra. Mampiteny mpanompo Andriamanitra eto hatonga antsika hanomboka herinandro
miaraka amina teny. Amen. Ny teny androany dia ny hoe fifantohanao avereno ho any amin'i Jesosy. Anatin'ny sekoly famahana olana misy ny olana ary mbola misy ary olana ao aorianan'ilay ovahana rehefa avy eo. Aza alefan'ny ny fonao, aza alefan'ny ny sainao, alefaso any amin'Andriamanitra. Faharoa, aza monomonina, aza alefany amin'ilay fomba fanao mahazatra ny olona ny fonao, alefaso any amin'ilay mahazatra tian'Andriamanitra iainanao. Fahatelo, aza alefany amin'ny solution ny fonao, manjary lasa sampy iankofana indray nefa zavatra ny ilainao nomen'Andriamanitra anao, tsy tokony hanatononao an'Andriamanitra. Maninona Andriamanitra miteny izany? Maninona izy miteny hoe aza mifantoka amin'ilay mazda ho avy? Maninona izy miteny izany? Ho avy ilay mazda. Fa raha vao iny tsy fatohanao eo dia hoe sorony satria izy angeny nanome mba merina fifantohanao. Ny amboarintsika eto tsy ilay garazy hitsenanan'ilay mazda fa ny fonao ahazaka an'izay omen'Andriamanitra, ahatonga anao tsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra, fa ny fiankofanao correcta sy pura tsara any amin'Andriamanitra, ary tsy ny zavatra mitranga ilainao ny anatinonao sekoly na zahoanao teny na tonga n'Andriamanitra nanome an'ilay zavatra nandrasanao sy nirinao tsangana dia tsika hivavaka avy fahintananao hoe voninahitra ny tompo. Mankasitraka anao izay ray aminaran'i Jesosy. Teny manaitra, teny mamelona. Sotra ny miteny efa nomenao fa miafara amin'ny fahavelomana izao fivoriana izao. Satria fivoriana mitodika aminao, mijery ianao, misaotra betsaka, misaotra betsaka, misaotra betsaka. Anomboka herinandro izay dia tsy manomboka izany amin'ny tanapolo. Manomboka miaraka amin'ny teny, manomboka miaraka amin'ny fanatrehanao, manomboka miaraka amin'ny directive sy ny instruction. Tsy misy ifandraisany ilay menarana nanaikitra sy ilay menarana natsangana. Fa ianao miteny ny mampitranga vokatra, ary tsy ny menarana no esorina fa ny herim-poizina ny foanana. Le fotom-pisainana mihitsy Jesosy no mila vaozina foana rehefa tonga eto amin'ny fanatrehanao sy rehefa mialetoka miaraka amin'ny fanatrehanao, mandeha makivaky ny tontolo andro sy ny herinandro miaraka amin'ny fanatrehanao. Saotra betsaka ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina. Saotra ny fampiasanao mpanomponao sy ny fanirahanao teny. Saotra ny mitsiraray avy ny tarinao tamin'ny alalan'ny fanahinao tonga eto. Matsara mbavaka ny tsiraray avy izay tonga eto, anokatra ny masony hibanjina anao hatrany. Tsy hijery problema fa hijery ianao. Mivavaka io tompo mba hahatonga ny tsiraray avy tena ho afaka amin'ny fomba ny tany, amin'ilay fomba ny nofo mahazatra, monomonina sy manilika ary manome tsiny, fa tsy mahay manokatra vision hanome voninahitra anao ao anatin'ilay miara-miasa mahasoa eo amin'ilay tsy tiana sy eo amin'ilay tsy eken'ny saina. Tsarovy ny rehetra tonga eto mba ho voavaza olana ara momba na comportement sy attitude izay. Ary indrindra Jesosy ampianary izay tsy banjina, tsy ankohaka ary tsy hijery akory izay mety ho vahaolana ho avy tsy maintsy ho tonga fa ho any aminao mandrakariva ny fonay. Tsy hijery problema, tsy hijery solution fa hijery ianao. Tsarovy ny tsiraray avy raha andeha hamakivaky ny tontolo andro androany. Ao ny hianatra, ao ny hiasa, ao ny hiatrika tokantrano, ao ny hiatrika fikarakarana, ao ny mety ao anaty ady miatrika tafiotra, misy fahasarotana eo amin'ny fiainany. Misaotra betsaka fa androany inonay amin'ny fonay manontolo fa mibanjina sy mijery ianao izay dia ho velona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raha sotsodran izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ny fanamasina nampy ianao hatonga ny fomba fijerinao tsy ala amin'Andriamanitra. Mahita fa manomboka androany maraina, ho hainao ny mifeny ao anatinao hijery an'Andriamanitra. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa miaraka amin'ny fanampiany fanamasina tsy mijery problema ianao fa mijery an'i Jesosy. Tsy mijery ny fanaon'izao tontolo izao ianao fa mijery an'i Jesosy. Tsy mijery ny solution ho avy ianao ahatonga anao variana indray fa ny masonao any amin'i Jesosy ary tsy miala any. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, velona ianao. Manonona fahavelomana amin'izay rehetra mahakasika anao. Fahavelomana ny eo amin'ny fiainatokantranonao, fahavelomana amin'ny fiainam-panahinao amin'ny anaran'i Jesosy, fahavelomana amin'ny fianaranao, amin'ny fianaran'ny zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny tsofina rano, fahavelomana amin'ny asa mandrarahanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tsofina rano, fahavelomana amin'ny firenenao, fahavelomana ho an'ny jirama. Anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta.
amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Alleluia. Azadino ny fotoana antsika raha-pitsondray eto sekoly amin'ny larobia dia fotoana somasa botsy etsy baranjana fa tsy ao amin'ny trampokon'olona. Tany Jesosy tompoko.